raha verina zavaina zany ty Boeing 777 ty dia nisy fiaramanidina anankidimy novidin'ny orinasa UDAN Aviation izay orinasa malagasy ary nanao immatriculation frauduleuse avion iranienne anankidimy izay notaterina avy any Korea andeha ho any Iran. Rehefa nahazo ny immatriculation avy any Madagasikara io zareo dia mbola nitaliny koa fempotoana ahafahana mampiasa an'izany immatriculation zany dia nilaza ny ACM zany fa voafitaka izy tamin'ilay immatriculation ary natao nanaovana osika ilay daty fa efa tapitra ny fempotoana nomeny. Ny olana eto dia tsy le fanaovana osika tamin'ilay hoe prolongation an'ilay daty fa le immatriculation zany hoe rehefa mividy avion ianao ka hoe immatriculenao Madagasikara ilay izy dia avion alaina ohatra ny hoe avy any Corée na avy any Singapour mandeha ao Madagasikara ho ampiasaina ao Madagasikara ary orinasa malagasy no ampiasa an'izany fa tsy hoe alainao ny immatriculation sous le drapeau malgache dia alefanao any Iran le izy kanefa tsy nandalo tao Madagasikara no tsy any malagasy tsy an'le orinasa malagasy fa na orinasa iranienne dia eto zany dia Mahan Air. Ny tompona draikitra voalohany amin'ity raharaha ty dia ACM UDAN Aviation Mahan Air ministry ny transport ary ny filohan'ny Republika sy ny Prime Ministre. Amin'izao dia mipetraka mifanontaniana hoe Madagasikara ve no nanafatra ny FBI sa ny FBI no tonga ao Madagasikara ary nanaiky i Madagasikara ho anaova ny FBI enquête satria misy nuance zany. Ny voalazany lalàna dia ny FBI dia afaka manao fanadihadiana ny firenena hafa ankoatrin'ny États-Unis raha manaiky izany firenena zany raha manaiky fa tsy hoe raha mangataka izy. Eto dia manana intérêt aloha États-Unis pour agir zany hoe États-Unis mihitsy no manana initiative anao an'ilay enquête. Izy zany manana intérêt afantatra izy marina ny tompon'antoka anatin'ity histoire ity satria izy nanao an'ilay sanction internationale contre l'Iran dia izy ny te halala iza daholy no nandika an'io sanction io na nanao violation ny sanction io iza daholy. Eo indrindra zany no hoe raha milaza ny Prime Ministre fa ny firenena malagasy mihitsy no nangataka any amin'ny FBI hoe makanesa ty aminay manao enquête dia ohatra mampime ihany. Izy ange mise en cause firenena malagasy mise en cause zany hoe le gouvernement malagasy mihitsy mise en cause tokony ho inculpenao anatin'le izy anaovana fanadihadiana dia izy indray no mangataka hoe tongava ty aminay nareo anao fanadihadiana fa izahay vonina tsy tompoko. Tsy afaka andeha ho any Madagasikara ny FBI raha tsy manao accord ny état malagasy dikan'le hoe accord dia miteny zany ny FBI hoe izahay dia mila manadiady any aminareo iza marina ry ahoana tsara mifandeha ny immatriculation frauduleuse nataony UDAN sy Mahan Air io en violation ny sanction izay napetraka amin'ny iraniana. Dia mamaly le fanjakana hoe eny tompoko afaka tonganareo manao ny fanadihadiana dia izay le hoe accord. Samihafa zany amin'ny hoe izahay atao Madagasikara dia tsy manana ny fitaovana sy ny traikefa ananan'ny FBI sy ny Amerikana ka dia mangataka fiara-miasa aminareo izahay mba hampazava ny tiraraha ty izay tsisy idiranareo le izy fa resaka entre anay sy Mahan Air sy ny pays iraniana sy UDAN Aviation sy Singapour sy ny etc. Donc ozy izy lalatiana rikotondrazafo hoe dia fanakorontanana sy fahakalana be tsisy resaka fanakorotana sy fahakalana eto fa ny zavatra ataonareo manakorotana ary mahatonga ny fahasorenany malagasy rehetra. Ianareo efa zatra mamoaka taratasy administratif eraky Facebook
alefaso le taratasy alefaso le taratasy nalefa any amin'ny FBI sy ny valitenin'ny FBI ijerevanay an'izany dia eo zay miteny hoe ianareo no nangataka sa zareo no nangataka ny hôteny accord-nareo sa ianareo no nangataka ny fiara-miasa aminy. À la limite koa dia zao mba ialana sirky hoe tsisy idirany filohan'ny repoblika sy tsay Christian ary Ravatomanga le raharaha dia mody manadio tena zareo zany hoe manao mamo miantso polisy. Efa fantan'izao fa misy idirany io fa mba anadiodiovana ny tarehany sy mody ampisehoana hoe izahay dia tena transparent total ary zay dia tsy misy ninina reproché, on n'a rien à se reprocher, madio ny drapeau ako dia mody izy indray miantso an'le FBI hoe tonga avy mihitsy aty manao fanadihadiananay dia 8 eo otry fa ny mahadiso azy dia zao tsy hoe satria izy mody milaza fa madio ny sainy ary madio ny drapeauany dia hino ny FBI hoe tsisy idirany io fa ny FBI rehefa tonga eo dia manadiady en toute impartialité ary isikotra hatrany amin'ny hoe izy avy ny chaîne de commandement amin'ity zavatra ity satria ny FBI koa tsy adala ka heritreritra hoe ah bon immatriculation ana avion 10 be zao ohatriny io ary fantatra tsara fa état mafieux ny ao Madagasikara napiditra hélicoptère na propagande arany mila accord ny Ravatomanga dia hoe apiditra avion anaky 10 be zao Boeing 777 fa tsy hoe jet kely na ohatra hoe ina le easy jet kely le avion kely reny dia mieritreritra hoe tsy alala ny FBI hoe ina ny tantaran'io Madagasikara io ina ny tantaran'io fitondrana mafia io. Zay ny ataoko hoe aleo mihitsy ny azavaiko amin'ny teny gasy ty ary azavaiko amin'ny fomba mazava inona iza no nangataka ny fidiran'ny FBI amin'io fa zany hoe tsy manino mety amintsika le fidiran'ny FBI satria amin'izay vita ara-dalàna koa ny enquête fa raha ohatra ka ity brigade de recherche ao afiadanana sy ity le tobra tsy mandrava eo ino moa ty sy le brigade criminelle eo anosy no andeha antenaintsika amoaka ny raharaha ohatrin'io dia ataon'zareo baclé ohatran'le affaire fenoasiny io zay affaire fenoasina idirantsika amina vidéo anankiray hafa moa efa avy eo sotra antsika manaraka hatrany.